dia faly indray ry ava-malala miaravantsika rehetra tafoana tatran'Andriamanitra. Toy ny sika isaota sy berazy noho ny famindrapony ka nitaotanany antsika tafahoana soamantsareta. Alahady fahatelo ny volana septambra androany ry alana izay mbola hibanjinantsika ny roa-hevitra izay iarahana amin'ny hevitsika manao hoe miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Izy tompony ampahery sy ampaharitra ny finotsika ka ny asa izay ho tanterahintsika dia ataontsika amin'ny fitiavana sy mitahotra azy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha isika hiaritsangana isaotra sy idiran'Andriamanitra amin'ny salamo fahasivy sy sivifolo. Salamo fahasivy sy sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary tsy hipetraka isika raha tsy vita amin'ny vavaka. Dika teny ombonana izay efa hitanantsika angamany ny tompo no mpanjaka, anika mandovotra ireo vahoaka. Ambony kerobima ny seza fiandrianana, anika miorooro ny tany. Lehibe ny tsiona ny tompo, avo ambony firenena rehetra izy. Aoka ireo iterana ianaranao izay lehibe sy mampitolagaga, satria masina tokoa ianao. Amen. Mira faly. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina, indreto izahay mifaly fa mbola afaka mankalaza ny anaranao eto an-tranonao, ny hony ny fitiavanao, misaotra amin'ny fahasalamana nomenao ry tompo, misaotra noho ny fitiavana sy ny famindrapo ka mbola ahafahanay manantotosa ny fanompo-pivavahana indray. Ireo rehetra mitady anao ry tompo mba ataovy mahita fiteo masonao ary ampianary izahay ahay anaja sy atahotra anao amin'ny fotoana rehetra. Amen. Petraka isika. Hoy ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, hoy Jehovah tompony maro, ny zanaka manaja ny ray ary ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raha ray ahy izay azako, ary raha tompo aho ahy izay tahotra ahy, Andriamanitra no atahory ary mididiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelo ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hira faharoa sy ny fahatelo. Allah
miteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika. Tsy nahina naja azy ary tsy natavatra azy akory azy, fa izay tiantsika atao ihany nataontsika. Koa andeha ary hitsangana itsika andray amin'ny finoana miteny famelan-keloka fa amin'Andriamanitra ray ary hitsangana itsika te. Hoy ny Tompo, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho kosa efa niaina, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao, izaho dia izao no namono ny fahadisonao ka tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Voavera ny elokareo noho ny anara-masina, miderany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany ely sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ataontsika hira valo amby efajato andriny voalohany sy fahatelo. Voavelelika ry havana dia samy manambara ny finoana, koa andeha isika hanambara ny finontsika amin'ny fanakam-pinoana atao amin'ny lahady fahatelo izay manao hoe minan'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy. Mbola mpanoky isika dia maty amonjintsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ho lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina. Izy no manambara ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaova-batisantsika rehetra ho tena iray. Fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia amin'ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Petraka isika. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Mialohan'izany dia mbola arivava isika. Dia velom-pisaorananao mandrakarivo izay Tompo noho ny fitantananao sy ny fivimbinanao ka nahatratry indray izao alahady izao. Dia izay rehetra ho tanterahana eto Tompo dia amezanay voninahitra ny anaranao ary ny asa izay omeny eto dia ataovy mahazo anjara tsiraray amin'izany izay entinay miatrika ny andavanandronay. Dia amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Toy izao araha ny raharaha voaray eto ampelantanana fiantsoana fivoriana avy amin'ny fiandraiketana ny sampana sy ny sampanasa. Antsoina ny loholona sy ny dekona ao amin'ny FDGSA sy solotena roa avy amin'ny sampana, ny filohan'ny sampana sy ny mpitantsoratra mba tonga hivory ny sabotsy fa 20 volana septambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny efitrano Rainkena ao amin'ny ankany Andriamanjato Risary. Fiantsoana avy amin'ny fiandreketana ny fananana. Ny fiandreketana ny fananana koa dia hivory ny sabotsy 7 volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina ao amin'ny efitrano Rainkena ao amin'ny ankany ihany. Ireto kosa ny raharaha avy amin'ny sampana.
avy amin'ny sampana Dorkasy. Ny Dorkasy dia vory isaky ny talata araky ny fanaony, ka miatomboka zany ny amin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ho avy izao, manomboka amin'ny roa raha tsy diso ao amin'ny akany. Ao an'ny sampana FRK dia ivory ihany koa zareo ny alahady fahafito amby roapolo ny volana septambra ho avy izao, manomboka amin'ny 12 ratoandro ao amin'ny akany Tahala Raveljaum. Raky pisaorana fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny tompoka velona izahay dia ataonay izao na izany. Jakoba 4 ny 5:10. Noho ny fitahin'Andriamanitra ny mpanompony dia manolotra raky pisaorana ray hetsy ariary ho an'ny lolohan'ny fiangonana sy ny mpitandrina. Mbola raky pisaorana ihany avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra iray manolotra 8,303 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ho an'ny fiangonana. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena matona mpandrenesana ianareo fa niava malala anay raha be no herso dia natsony ray odiany aminy rehefa nivahiny raika amin'ny 70 taona teto an-tany. Hoe ny vadiny Ravoangy Herso Ana, ny zanany Raveno Herso Andrianiaina Alain sy Sandra Menadavy, ny iray tampo aminy raha samy manana Andrea Manjatso sy Raely Herso ary ny zanaka manjafiny. Nofony dia efa niala tao an-tranony ny alatsinainy 14 volana septambra lasa teo, na meza ambony nahatra n'Andriamanitra tao amin'ny FJK Mankady Fotsy talohany nanafenana azy tao amin'ny fahasandrazany tao Morarano Antongony. Isika fiangonana dia efa nahatanteraka ny adidy ho amin'izany fianakaviana izany. Hosetran'izany teny fisaorana mangataka ny fianakaviana mba hitsangana. Andriamatora samy manana Andrea Manjatso sy mivady sy ny zanany dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ny mpitanana mivady eto Ambotantely Rakotina Valina Maolo sy ny zanany, ny dekona, ny loholona, ny sampana lehilahy kristianina, ny zanaparitra Nazareta tonga nampionina sy nampahery ary nitondra mibavaka tamin'ny alalan'ny soratra masina noho ny fodimandriny iray tampo aminay Rabe Beno Herso. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny itasy vimbina anareo lalandava dia mankasitraka indrindra tompoko. Dia toy izay ny raharaha voara eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Misaotra ny fandrarano sirako malala nampafantarantsika izany asa miandry eo anivon'ny fiangonana izany ary dia tanantsika fa velona tsikelikely amin'ny laony ny fiainan'ny fiangonana. Mafisina fa efa afaka mivory ankalalana mitiavana arak'izay fantatrao sampana fa mety aminao ny fivoriana. Ny fitandriam-pahasalamana dia atao hatrany riavana, ny saharim-bava, saharin'olo, ny ty fanasana tanana, ny elanela dia atao amin'izay rehetra mivorona azy na paritra na findraketana na asa na sampanasa, dia samy manao izay fitandriam-pahasalamana izay riavako malala. Ny fiangonana teo koa dia mampatsiaro antsika fa ny fetin'ny taranaka dia tsy amin'ny volana oktobra mihitsy tsy akory fa amin'ny desambra izao, amin'ny fiandohan'ny desambra, volana desambra zany no ataontsika ny fetin'ny taranaka, no tsika fa efa hiverina miandarana arak'izany ny fiainam-piangonana petratsika amin'Andriamanitra zany riavako. Ny jobily nipetraikitra raha dia ny alahady faharoa volana desambra dia mimanao amin'izany tsika ho amin'ny fotoana mampety azy dia aparitaka ihany ny valopy ho fitsofran-drano zany mpanompon'Andriamanitra dia hisotro ronono izany dia ny tompo hitahiry antsika sy hitahiry antsika eo ambany fahasoavana hatrany riavako malala. Dia mirosokosika zao ankehitriny amin'ny fotoanan'ny fanatitra, arak'izany dia miverina amin'ny tsikelikely ny sotro ny fotoam-pivavahana araka ny hitantsika azy. Ny isan'ny mpiangona no miena arakaraka ny fetra teneniny ny lalàna fa ny fotoam-pivavahana dia mitoy ihany. Noho izany dia
tahaka ny mahazatantsika manao fanatitra rahotsika teteloana ary dia any amin'ny faran'iritsika no manao ndakitra fandraisana ho an'ny mpandray manao ndakitra ny tsangambato ho an'ny tsangambato mbola misy volana fourniseur vitsivitsy tavela tentsika ty satria izy ny teny rehefa vita nikeo filmando e dia vita zany nikeo filmando dia atao fifarila sy ny fitiavana miavaka malala miasan'ny tompo e ny maneny fifalinana kasitrahan'ny tompo ila fanapiny faharoa hitsanga ny seliavako malala Tompo amin'ny fitiavana sy ny fanetretena no andorana ho anao ny fanatitra izay nalainay tamin'ny fananana izay nomenao eto an-taninay. Tsy ny vola ihany no tolotra eto fa ny fonay koa koa raiso sy ankasitrao ho voninahitra irery ihany. Ireo izay nahatsiaro fa nahazo tompo pahasoavana ka nahatsiaro anao tompo ampisahanao ny fitahiana. Ianao ny mbola omba azy ireo rahalandava ka hanome azy ireo mitanjaka fahasalamana entiny hanimponanao. Dia ho anao rery ny voninahitra tompo. Amen. Petraka. Alohan'ny sanganan'ny ray aman-dreny mpitandrina dia ataontsika ny hira fasian'ny fitopolo zato andriny voalohany. 500 andriny voalohany sy faefatra.
hiaraka maki ny teny soratra masina isika izany dia hitantsika eo amin'ny exodosy toko 7:20 andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:70 dia hotohizana ao amin'ny titosy voalohany toko andininy 5 ka hatramin'ny 7 ary faranana eo mpitsanganana amin'ny filazantsara Matio toko 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 30. Meloha izany dia hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra velona mandrakizay fa mbola miteny sy miresaka aminay ianao amin'ny alalan'ny soratra masina. Ho teny velona mitondra ainao anay ane ny teninao, koa ny fanahinao ane anazava ny teninao, atakaranay izay tianao ambara aminay, ary ny fanahinao ihany no anazava ny saina sy ny foamam-panahinay. Ho tonga tany lonaka ho an'ny teninao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, teny tonga ny foanay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy indray ny rafozany, tsy tsara ny fomba anaovanao ny raharaha. Samy horeraka mihitsy na ianao na ireo olona tonga aty aminao. Mavesatra loatra aminao izao andraikitra izao, ka tsy ho vitanao samy rery. Enoy ary ny torohevitra aminao. Ka ombanao anie Andriamanitra, ny anjaranao dia ny misolo-tenany vahoaka amin'Andriamanitra, ka mitondra eo anatrehan'Andriamanitra ny raha mampifanolana. Ianao koa no ampianatra azy ny fitsipik'Andriamanitra sy ny lalàna, ka ampahalala azy ny lalana tokony izorana sy ny asa tokony atao. Fa ny amin'ny sisa dia mifidiana lehilahy be herim-po ao amin'ny vahoaka, dia lehilahy fatra-panaja n'Andriamanitra, tia fahamarinana sady tsy mandray tsolotra, ka tendreo ireo ho mpanefy sy mpanefy 100 na ho mpanefy 50 sy mpanefy 10. Ireo no hitsara ny vahoaka isan'andro, ka ny raharaha lehibe no entiny any aminao, fa ny raharaha madinika dia alamina ihany. Amin'izay dia hiamaivana ny andraikitrao, fa miara-mitondra aminao ireo. Raha ataonao izany zavatra izany, ka izany no andidin'Andriamanitra anao, dia tsy horeraka ianao, ary ny olona koa dia ho afaka mody any amin'ny vita fihavanana. Navelako tany Kreta ianao mba andaminanao izay mbola tokony alamina, ary anendrenao loholo-piangonana isan-tanàna araka ny fepetra nomeko anao. Ny loholona dia tokony ho lehilahy tsy manatsiny, tsy mampirafy, ary ny zanany dia tokony ho mpino, tsy ampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Eny, ny mpitondra fiangonana dia mpandraraha ny asan'Andriamanitra, ka ho tokony olona tsy manatsiny, tsy mitopy-teny fatratra, tsy mora tezitra, tsy mpidoroka, tsy mahery vaika, tsy maloto fila arena, ka tokony ahay mandray vahiny, akama amin'ny toetra tsara, ahafeteny, ho tirariny, ho masina, hamono teny, ary tokony hitana mafy ny afatra azo antoka mifanaraka amin'ny fotom-pampianarana. Amin'izany ny mpitondra fiangonana dia ho afaka ampirisika momba ny fampianarana tsy misy tomika, sady andresy lahatra ireo mpanohitra izany. Araka itsangansika. Tamin'izany dia nanantona an' Jesosy Petera ka nanontany azy hoe, Tompo, impiry moa no tokony hamela ny havana iray finoana raha diso amiko izy? Hatramin'ny impito ve? Dia hoy Jesosy taminy, tsy hatramin'ny impito ihany no lazaiko aminao, fa hatramin'ny impito-polo impito. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka amin'ny mpanjaka anankiray izay te hampamoaka ireo mpanompony momba ny kontom-bolana. Raha vao natomboka ny fampanoahana dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ity mpanompo, ka nanana ny trosa denary 10 tapitrisa. Ary noho izy tsy nanan-kaloha dia nasain'ny tompo amidy ho andevo ny tenan'ilay mpanompo mba mivady aman-janany, ary amidy koa ny fananany rehetra mba handoavany ny trosa. Dia niantoraka sy niankohaka teo alohan'ny mpanjaka ilay mpanompo sady nanao hoe, mba meo andro re aho fa alohako avokoa ny ianao. Onena azy kosa ilay tompony, ka namono trosany taminy ary nandefa azy. Voatafavoaka nefa ilay mpanompo, dia tojo ity mpanompo namany izay nanana ny trosa denary 100. Noraisin'ilay mpampitrosa teo amboziny izy, ka nokendainy sady nataony hoe, aloavo izay trosako aminao. Dia niantoraka teo anoloan'ilay mpampitrosa izy, sady ny fona taminy nanao hoe, mba omeo andro re aho fa alohako ny ianao.
tsy nety nefa ilay mpampitrosa fa lasa nampanao azy any amponja mandra-pandohany trosa. Nalahelo mafy ireo mpanompo namany no nahita ny zavanitranga ka lasa nitantara izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalain'ny tompony tamin'izay ilay mpanompo nanana ny trosa be ka no teneny hoe mpanompo ratsy fanahy ianao, efa nafoko avokoa ny trosako taminao noho ianao ny fona tamiko, ka moa tsy tokony mba hamindranao fo koa io ve ilay mpanompo namanao tahaka ny namindrako fo taminao. Dia tezitra ny tompony ka nanolotra n'ilay mpanompo ratsy fanahy mba hatao amponja sady ampitsaliana mandra-pandohany trosany manontolo. Dia nifaranan'i Jesosy hoe ho tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny helavanareo amin'ny fonareo tokoa ianareo. Ray masino manana sinana famarina fa ny tenao famarina. Amen. Tato anatin'ny herinandro fitsitsika afaka malama dia saika ny velively natao anatin'ny perikopatsika FJKM ny mikasika ny famelan-keloka na mivantana zany na tsy mivantana. Areto dia tena mivantana ao anatin'ny perikopa mihitsy ny afatry ny soratra masina ny afatry Jesosy manao hoe ho tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny havanareo amin'ny fonareo tokoa ianareo. Koa afaly afaka malala miarabanao amin'ny Jesosy Kristy Tompo tratra ity alahady fahatelo sahady amin'ny volana septambra mbola ao anatin'ny alahady lite isika dia manona fiatanan'ny Tompo aminao. Raha izany dia ny filasan-tsaramasina araka ny Mateo 7:20 ny andiny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny 7:30 no anakinantsika ny tompe. Petera no nanontany an'i Jesosy teto ny hoe atraiza ny fetra ny famelan-keloka. Misy fetra ve ny famelan-keloka? Misy fetra ve ny afahana mamela ny eloko ireo izay fonana mangata-pamelana ary impito ve zany? Ny fito dia efa betsaka tamin'ny jiosy, efa betsaka izany zany mamela eloka impito zany, efa ampy tao amin'ny jiosy, fa ny tompona hoe tsy ampy zany, fa pio tsara ny Genesis 4:4 ny hoe izay mamono ankaina dia valiana impito, fa izay mamono any le moela dia valiana impitopolo. Zany afaka malala dia tena fiteny anaty soratra masina mihitsy ny impitopolo ny mamela eloka ny tena veriny Jesosy ny hoe zao tsy impitopolo akory fa impitopolo impito na impito ny fitopolo. No zany dia tena ataontsika hoe sarotra tamin'ny Petera mihitsy ny namela eloka nefa eto dia mbola namafisy tompony mihoatra noho zany raha tsorina dia tsy voafetra mihitsy ny famelan-keloka. Inona ny afaka malala ny famelan-keloka tarafina amin'ny Mateo 7:20 ity? Inona ny hoe famelan-keloka raha toa ka tarafina amin'ity fanoharana nataon'ny Tompo ity? Raha nataon'ny Tompo dia izao misy lehilahy anankiray ho izy fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray na mpanjaka anankiray izay nanawa-pamoaka ny mpanompony. Dia nisy mpanompo anankiroa izay voatantara eto ny mpanompo iray dia izao izay nanana n'ilay mpanjaka trosa 80 tapitrisa denari. Tonga teo aminy izy aizany trosa dia namaly ilay lehilahy manao hoe tena mba voty ry avy fona ry 80 tapitrisa denari 80 tapitrisa zany dia karamana lehilahy iray no antsoina hoe denari, fa merimeritsika eto amin'ny toriteny zany, karamana lehilahy iray no antsoina hoe denari, karamana lehilahy ray andro zany.
raha ohatra ka ataovy hoe asa tsy fantatotrinona ny karaha mana lehilahy tsotra miasa kehitriny eto Madagasikara eto Antananarivo ataovy hoe 4 alina ariary izay mihitsy ny raha mpandalitra na mpanao trano eo amin'ny 4 alina ariary eo tsy tohona sakafo izy dia 10 tapitrisa aritoboana 4 alina ny trosan'ity lehilahy ty asa nataon'ny lehilahy iny ty daholo zany trosa be zany 10 tapitrisa aritoboana 4 alina raha tsorona dia zao ataovy hoe tsika malagasy firy 10 tapitrisa raha 10 tapitrisa zany miasa eto Madagasikara dia asa karamatsika malagasy mandritra ny 3 taona na 4 taona angambozany rakely indrindra zany atsika zany tsika tsy misy malagasy mandray karama zany na ariary azy mandritra ny 4 taona vao voaonitra ny trosan'ity lehilahy ty be dehibe zany afaka malala dika zany tena trosa tsy voaloha mihitsy tsy ho voalohan'olona tamin'ny androny Jesoa dia karamana manamboninahitra tao miaramila romanina mandritra ny 100 taona mahery ity voatanisy ety dia trosa tsy ho voaloha mihitsy dia ola lehilahy manao hoe mba omeo andro re ahy izy tsy ny teny hoe avitsoro ny trosako fa mba omeo andro re ahy iny adikany hoe mba omeo andro omeo fotoana fahako mandoa azy ka ny olona ny manamboninahitra ambony indrina tafanjakany romanina aza 100 taona tsy mahaloa azy mainka fa izy zany hoe hatrany ambadiky ny fahafatesana dia mbola mandola izy trosa izy ary io antony io mahatonga ny fiangonana katolika romanina nanome tena notsony hoe purgatoire na ny afo fandiovana zany hoe tena mbola hatrany ambadiky ny fahafatesana dia aloha trosa ny afo fandiovana dia zay afaka malala hoe hatrany ambadiky ny fahafatesana dia mbola mandoa trosa mbola diovina andro afaka ilay izy ary rehefa afaka zay vao miditra any amin'ny paradisa avy amin'ny tony matotoko fa 20 toy fa zavatra mitraka hoe Jesosy dia zao navotsotry lay tompony na lay mpanjaka lay trosa navelany efa navelany dia nisy mpanompo anankiray izay nangataka fa nangataka any tokoa hoe za mba avitsoro ny trosako dia nary zato zany hoe karaman'olona 3 volana nitamy karaman'olona 10 tapitrisa denarisy ny 100 denarisy samy hafa kely kely elanelany kanefa dia niteren'ity olona teneny Jesosy raha tsy fanahy aloavy ny trosa ary dia nikatray efa komalala eto dia mampianaratsika zany Jesosy ny amin'ny famelan-keloka inona ny famelan-keloka na izay ambarany matitoko 7 amintsika eto faravisy no azo tarafina hoe famelan-keloka eto ry havako voalohany dia ny famelan-keloka dia na fanasitrana dia ny heviny voalohany dia fanafana afaka lay fatora afaka lay hita mavesatra rehefa namela antsika Andriamanitra rehefa afaka malala ny dikan'izay fanafana afaka ny hita mavesatra ary dia izay koa no tian'ny tompo toetra antsika ny olona mahay mamela heloka rehefa afaka malala dia olona izay mama ny fatorana sady afaka amin'ny fatorana izy satria manao hoe avelao ny heloko tahaka ny namelako izay diso tamiko sady afaka amin'ny fatorany ny olona mamela heloka sitrana amin'ny aretiny ny olona mamela heloka nefa koa manasitrana ny famelan-keloka zany dia taon'ny tompo rehefa koa malala amantatra ny tenantsika isika atsiary fa ny famelan-keloka dia tena fanafahana arakaraky ny tsy amelantsika heloka no mahamafy ny amatorantsika ny namantsika ary arak'izay koa nefa no amatorantsika ny tenantsika rehefa tsy mahay mamela isika dia mamatotra ny namantsika ary mamatotra ny tenantsika koa na ten'Andriamanitra satria ny tompo manao hoe raha tahaka izany nataonareo ka tsy mamela ny havanareo re tahaka izany koa nataon'Andriamanitra aminareo tsy amen'Andriamanitra tsy hoe manao chantage Andriamanitra sanatria ny vava fa zao ny tian'Andriamanitra oantsika rehefa koa malala dia ny ananantsika toe-posy toe-pena na tsiary fa nanota be teo anatren'Andriamanitra isika ka zay be navelan'Andriamanitra tamintsika dia tokony ahatsiarovantsika fa tokony hamelany kely zay nataony namantsika tamintsika isika andro afaka malala mahaiza mamela heloka zay no afaka ny perikopa ny olona matahotra an'Andriamanitra ny olona miasa mitahotra an'Andriamanitra
dia izao olona mahay mamela aza ny famelan-keloka izany dia aza toroana fa manasitrana anao zany, manasitrana ny fonao zany, manasitrana ny fony namanao zany, aretina ny lolopo, aretina ny fiazonana fahatezerana, ary manimba ny fiainam-panahy. Mety areti-po zany fa mety tonga areti-panahy mihitsy, mety manomboka amina areti-tsaina kely madinika dia lasa tonga areti-po, ary dia lasa areti-panahy rehetra kelikely. Ary rehefa areti-panahy dia manjary manimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra, manimba ny fifandraisana ny mpiarabelona. Afao ary ny tenanao rehefa komalala amin'ny alalan'ny famelanao ny heloky ny namanao, afao koa ny namanao amin'ny famelanao ny heloky. Fa ny faharoa rehefa komalaza hitarafina ny Timoteoka valaviny folo ity dia ny famelan-keloka koa dia midika fanadiovana na fanasana. Zany hoe ny ota dia hoarina amin'ny loto. Ao amin'ny soratra masina manontolo indrindra ao amin'ny Matio dia izay sarodiny amin'ny fahadiovana, dia ny ota dia hoarina amin'ny loto, izay manota dia mandoto. Ary dia izay ratsy ataontsika na heloka ataontsika amin'ny namantsika dia mandoto ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'ny namantsika. Ny hoe famelan-keloka dia izao midika fanadiovana. Zay mahatonga an'Jaona Paolo Batisa ny teny manao indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra na izay nanadio, izay nanasa ny heloka izao tontolo izao. Zany rehefa komalala rehefa mamela heloka ianao dia tadidio tsara fa toy ny manasa ilay olona naveranao heloka. Maloto eo anatren'Andriamanitra izy noho ny ratsy nataony taminao, ary dia noho niny loto eo amin'iny dia hampangainy Satana izy. Rehefa tsy madio izy dia mora hampangainy Satana, ary rehefa hampangainy Satana mora menjery izy, mora kivy izy, mora solafaka izy, satria tsy eo aminy ny fahasoavana. Noho izany dia ny tompo anao hoe tahaka ny nanasananao tamin'ny rano Kristy, tahaka ny nanadiovan'ny tompo anao tamin'ny rano Kristy dia mandehana koa dioviny namanao. Ny famelan-keloka rehefa komarala dia midika fanasana sy fanadiovana. Ary tadio tsara rehefa komarala Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra, nanasa ny tongotry ny mpianatra dia peterina anao hoe za tsy mety amiko ny sasanao, dia hoe ny tompo anao hoe tsy manana anjara amiko ianao rehefa tsy mety sasako. Zany rehefa komalala midika ny hoe famelan-keloka dia tena midika mihitsy hoe fanekena anala ny loto. Everina fa tsy misy mpino rehefa komalala finaritra ahita loto eo amin'ny namana. Everina rehefa komalala fa tsy misy olona nandray ny famelan-keloka ka finaritra ahita ny heloka eo amin'ny namana, fa manaiky koa sisy hanadio ny namany amin'ny alalan'ny famelana heloka. Mamela heloka rehefa komalala fa mipanadio ianao. Fa ny fahatelo rehefa komalala izay azo antikana ny famelan-keloka amin'ny Timoteoka valaviny folo ity raha teo koa dia ny famelan-keloka dia midika raha teo koa fampihavana na famitranam-pihavana. Ny famelan-keloka dia midika koa famitranam-pihavana. Zany hoe lay toy ny misy zavatra simba rehefa miteny manao hoe misy heviny hoe mampiavana na fihavanana dia tsy misy fihavanana vita, tsy misy fampihavanana vita raha tsisy famelan-keloka. Mataona mangataka famelan-keloka amin'ny olona dia satria na tsy ary ianao fa nisy zavatra tsy mety izay nataonao taminy. Noho izany dia mangataka famelan-keloka ianao, tahaka nataony lay mpanompo teto tamin'ny tompo nanao hoe za dia mamela ny heloko mifona re ahy fa laniko le volana tsy haiko ny tantana dia namela azy ilay tompo. Noho izany rehefa komalala ny famelan-keloka dia famitranana fihavanana. Marina loatra fa ny heloka rehetra dia tsy voatery tadidy, tsy voatery adino akory. Ny famelan-keloka tsy midika hoe fanadonona ny afa-komalala. Ny famelan-keloka tsy voatery hoe tadidy, tsy voatery adino, tsy zany mihitsy. Tena mety ho tadidy mandrakariva ilay heloka, mety ho tadidy. Fa ny hoe famelan-keloka mety ho tadidy ilay izy fa izao tsy manako itsony amin'ny fiainam-panahinao. Tsaronao hoe ity olo ity dia zao nataony tamiko, fa izao kosa tsy manako itsony amin'ny fiainam-panahinao. Efa tsy ao anatinao itsony lay valifaty, efa nivahanao izy ka tsy hiaran'ilay valy-keloka, tsy hiaran'ilay valin'ny fahotany, tsy hiaran'ilay valin'ilay zavatra izay natao ratsy nataony taminao.
Ary ola teolojiana anankiray John Mbity teolojiana afrikana anankiray nazava hoe samy hafa ny pardonner sy ny réconcilier. Tsy mety ny ataontsika hoe mamela ozy izy na ny pardonner zany dia dinga mitsoina hoe réconciliation. Tsy voatery akory ozy ny olona rehetra ahavana, tsy voatery mihitsy. Mety mamela ny olona ozy ary zay mihitsy, mety mamela ny olona fa ny fihavanana kosa tsy avetrany dia azo satria mafy. Mety misy arika mafy be misy afaka malala ataon'ny olona amin'ny namany. Alay faritsaina ny ataontsika hoe ny génocide ataon'ny Rwanda. Tsy hoe mahay mamela mety vitanao avetrany eo, zay raha hoe fa tena mety ho sarotra, fa atao hoe vitany eo zay no ny feon'ny filazantsara na asan'Andriamanitra. Fa ny anao digana andeha amerina ny fihavanana amin'ny laon'ny ray mbola mety ho sarotra. Zay no mahatonga ty teolojiana afrikana ty manao hoe ny fampihavanana dia mety ho mandeha mian-dalana, fa ny zava-dehibe dia famelanana. Ny famelanana, ny fampihavanana dia tsy hoe za amelanao fa za tsy havana aminao mihitsy, tsy zay kosa, fa za amelanao, mamelanao satria tsy nety nataonao tamiko, za mamelanao mba ho sitrana dia ho sitrana ianao, za mamelanao mba hadio ao anatrehan'Andriamanitra ianao, za mamelanao mba ho afaka ianao. Fa izao tsy kelikely aho afaka mamerina izay ny fifandraisana aminao. Mety mafy amiko ohatra hoe fampinana manta sy ny masaka ianareo tahaka ny ray tampo, nisy zavatra nampifandorona nareo mafy mihitsy tao dia namela azy ianao, fa mety tsy avetrany dia hiverina amin'ilay hoe dia miara-misakafo, dia miara-mitsangatsangana, dia manao kalainjaka mifankahita, tsy voatery izay intsony, fa mety tsikelikely. Zay mahatonga ity teolojiana afrikana tena zava hoe misy fahasamihafana ihany. Ary tsy diso hoe afaka malala n'olo maha-olombelona mpanota, fa izao nefa rehefa afaka malala ao amin'ny Jesosy zay ialaitsika tahaka sy zokintsika dia mifanakaiky ary iray ihany ny hoe mamela sy mamita am-pihavanana. Noho zany rehefa afaka malala dia izao ny hevitry ny famelan-keloka dia ity ntsika teo afaka omponao ny fahatezerana, mamela ianao, tsy vesaranao fahotana tsony izy ary afaka amin'ilay hoe maso solony maso, satria rehefa tsy avelanao dia mbola voatahiry lahelo ary mipetraka ny valifaty, dia ny valifaty miteraka valifaty, dia ny valifaty miteraka valifaty. Noho zany dia rehefa mamela hoe tapak'izay ataontsika hoe rojo zay, satria raha ohatra ka ataontsika hoe mamalifaty ianao, satria zay dikany tsy famelan-kely, dia mitoy ary dia simba hatrany toy ny omamiakana, simba ilay fiarahamonina. Mety voy ianao dia tsy mamela dia afindranao anjanako indray zay, raha ireny indray dia zao nataony tampo, dia afindrana amin'ny zavokely iray dia mitoy dia toy ny omamiakana, manimba ilay fifandraisana. Fa rehefa manapa-kevitra amely ianao dia tapaka ny rojona ny fatoran'ilay tsy famelan-kely. Noho zany dia ny famelan-kelika dia ao am-po voalohany indrindra, ao am-po voalohany indrindra, ary zay midingana voalohany, ary midingana manaraka ateraka zay ntsika hoe ny famelan-kelika dia midika fihavanana. Azonao afaka malala fa teny frantsay izay mifanakaiky amin'ny teny malagasy eto ny dikany dia samy hafa ny hoe mifona sy ny miala tsiny, samy hafa be mihitsy. Eto dia ny mifona ny resahana eto, zay ny famelan-kelika eto, fa tsy ilay miala tsiny. Hafa ny hoe ny s'excuse eo nareo amin'ny voambolana vary amin'anana zany, sy ny hoe mifona ny excuse amin'ny teny frantsay dia tsy hoe zavatra hoe azavainao ny antony, ohatra hoe tena mialatsiny fa karakely fa tsisy taksi be, zany hoe tsy tena miantraika amin'ilay olona mialatsiny fa azotsony hoe tena azo azavaina zany le fahatsony hoe tena mialatsiny fa tsy afaka nantony atosa fa ny karama kora mba tsy naloha, azo atao sazy zany. Zay le fialantsiny, na hoe tena mialatsiny aminao fa tena noaniko le varinao tao fa za koa raha tsy nina maray ohatra. Mety mitra zany hoe tena manafaka ilay olona mialatsiny ilay fialantsiny, tsy tena tompona ndraiky kafe misy, fa ny olona mifona le avako malala tena mahatsara hoe zany natongany andraikiko izao fahavoazana izao, andraikiko izao toejavatra izao. Zay mahalalipaka kokoa ny fifonana.
ary ny fifonana rehavako malala tsy sitrany ny fialantsiny akory tsy sitrany fialantsiny mihitsy fa ny fifonana dia tena fanekena sy fanetretena mihitsy io teneniny ny tompo hoe tena mety ho zavatra fiainana manontolo mihitsy no entin'ilay fanasitranana amin'ilay fifonana zany rehavako malala dia tsy tokony adoroanao zany fa zava-dehibe ny famelan-keloka dingan'ny fampiavanana tsy misy fampiavanana azo atao mihitsy raha tsy eo ny famelan-keloka fa hoitsika koa ino koa dikan'ny famelan-keloka eto dikan'ny famelan-keloka eto rehavako malala dia tena takila vaovao mihitsy tena takila vaovao fiainana vaovao zany hoe ny olona rehefa nandray famelan-keloka na notoloana famelan-keloka dia afaka manomboka fiainana vaovao izy afaka manomboka fiainana vaovao izy azay mahazava-dehibe rehavako malala ny ataontsika hoe fampiavanana Jesosy raha ohatra ka nanaiky fato amin'ny azy fijaliana dia mba ahafahantsika miaina amin'ny fiainana vaovao mba tsy ho tahaka ny ainan'ny Kaina na ho tahaka ny ainan'ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha ny ainantsika dia nomen'Andriamanitra ny zanaka mba ahafahantsika manokatra boky vaovao amin'ny fiainana no zany a ny famelan-keloka dia tena famelanao ny olona hamerina no amin'ny fiainana vaovao izay misy azy indray no zany rehefa koa malala dia raha ohatra ka misy namanao mangataka famelan-keloka aminao dia avelao lay tsy zava-dehibe ny fihazonana ny alahelo na ny fahasorenana tsy mitondra nininina ho anao sy ho an'ny namanao zany tsy mitondra nininina ho an'ny namanao sy namanao avelao izy hanomboka fiainana vaovao fahateraha-vaovao ny famelan-keloka hitantsika tamin'ireo amin'ny tantaran'izao tontolo zao zany rehavako malala fa fahateraha-vaovao ny famelan-keloka inga rehavako malala ho takatrao fa ny heloka nataonao tao anatren'Andriamanitra dia lehibe lavitra no ny heloka nataon'ny namanao taminao na dia mafy ary sa na dia mafy ary sa zany rehavako malala no nahatonga ro firenena maro dia ataontsika hoe nahatonga ny fahasitranany any Afrika Atsimo fa navaka vahambolo-koditra nge tany Afrika Atsimo arana fiainan'olona firy nipotika tamin'izany toejavatra zany tany Amerika talohan'ny tamin'ny andro efa lavaka vahambolo-koditra fiainan'olona firy ny simba isy olona be lehibe simba maty rava fiainana rava asa fa zao rehefa koa malala rehefa notoriana ny fampiavanana ataon'i Jesosy Kristy tompo rehefa nandray filazany tsara ny olona dia samy miara-mananky anoratra pejy vaovao anokatra boky vaovao azay fanasitranana riavako no zany dia ny olona zay manaiky famela dia manaiky araka anokatra boky vaovao amin'ny tantara-penany ka takila vaovao indray soratana amin'ny fifandraisana fa mifarana toka mbola mamerina mamaky fahadimy ny amin'ny hoe inona moa ny mbola dikan'ny famelan-keloka eto rehavako malala dia sotra be mihitsy ny fahadimy dia ty fanamarinana rehefa mamela heloka ny namanao nao dia manamarina azy tsy hoe marina izy fa manamarina azy ary eo ny mahasamihafa ny famelan-keloka sy ny amnisty ny amnisty tsy hoe fanamarinana fa famitsorana zany hoe mipetraka le heloka fa avotsika fotsiny izy tsy hoe lasa marina izy ianao a dia tokony ho voaheloka ho faty dia mipetraka le famelan-lay sazy tsaraina sotro zany fa tsy ampiarina fa ny famelan-keloka rehavako malala tsy zay tsy amnisty fa ny famelan-keloka dia tena le fanasitranana mihitsy zany hoe le famelan-keloka dia tena midika fanamarinana azy diso izy fa no amarinina tsy nalohan'ilay vola fa no amarinina izy na votsitra zany rehavako malala rehefa ao amin'ny tompo ianao ka mamela ny heloky ny namanao dia tahaka ny nanamarina ny tompo anao tao anatin'ny fahotanao nanasana ianao no anasanao sy anamarinanao ny namanao ny hoe famelan-keloka tsika teo dia ty rehavako malala tsy midika mihitsy hoe tsy eo tsony lay ratra fa mbola eo le olatra mbola eo le olatra tsy maratra tsony fa eo le olatra zay le fitady ty mbola eo ihany le olatra hoe tena ty taditika fa zao efa sitrany efa tsy maninona tsony fa taditoka tamin'ina ataonao fa tsy maninona tsony zay ny tsy hoe famelan-keloka rianao
Etafamarana dia raha azonao tsara mitika famelan-keloka zay zavatra dimy izay no tsika manao hoe fanamarina no tsika miteny hoe fiavana tsika miteny hoe fanasana fanadiovana no tsika miteny manao hoe fanasitranana famahana fatorana dia fiainam-baovao dia iny ry avako malala nafahatsika manao an'izany voalohany dia zao ry avako malala ny fitiavana ny fitiavana no mahatonga antsika afaka mamela heloka. Teny apôstôly Paoly manao hoe amin'izay nibeazan'ny ota no nibeazan'ny fahasoavana. Ary hoy Jesosy manao hoe izay voavela tamin'ny be dia be fitiavana ary izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Afaka malala tiany tompo tenena dia zao enao dia nanota be ary tena velan'ny tompo ny fahotanao no zany ny eloka kely nataony namano taminao dia tokony ho avelanao satria tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra. Dia maka ao anatin'ny tantaran'ny misy angano tantarain'ny jiosy hoe tonga ao fanjakan'Andriamanitra dia tonga zany ilay sakafo ny fanjakan'Andriamanitra dia eo daholo ireo patriarka rehetra dia tonga zany fotoany sakafana ny fanjakan'Andriamanitra dia misy no mivavaka dia niara-mijery ny Abrahama ny tao fanjakan'Andriamanitra. I Abrahama no mivavaka fa izy no ray aman-dreny, izy no filoky olona, izy no nanorona ny finoana dia nizanga ny Abrahama hoy ny fitantarana misy rehetra ny angano Jiosy azy hoe Abrahama za tsy medika fa aloha Mosesy fa i Mosesy no mitondra ny zanak'Israely mitondra ny hevitra ka nangavy aloha Mosesy dia nitsanga Mosesy dia hoe Mosesy manao hoe za tsy medika fa marina fa zany mitondra ny zanak'Israely mivoaka ny hevitra fa izao aloha Josefa. Dia fa nahoana no Josefa? Dia satria Josefa nahay namela heloka. Josefa fa voalobelin'ny fiavana ary ny olona izay ataontsika hoe tena mahatsiaro fa vomafy avako malala ny tena mahay mamela heloka. Ary eo no tokony tsapantsika fa ny fitiavana ny olona tia no mahay mamela heloka. Avako malala ny fanamasina ao anatinao izay mitondra fitiavana anananao toe-panahy mahay mamela heloka. Ary ny faharoa avako malala dia ity ny olona mamela heloka dia tsy resy akory fa mandresy. Tadidizay avako malala fandresena ny famelan-keloka. Raha zay rehetra zay dikany hoe famelan-keloka fanasitranana fanadiovana sy ny sisa rehetra dia aza dinoana fa fandresena ho anao zany. Ny lehibe no mamela ry avako malala. Eto lay mpanjaka na lay tompo no namela, tsy lay kely akory no mamela fa ny lehibe no mamela. Zay no tsara fa Jesosy tao amin'ny azo fijaliana tsy namela ny eloko io tsy niteny sy niteny izy avelako ny eloko letolo reto tsy zay ka fa izy manao hoe raika eo namela ny elo fa tsy fampan'izay atao. Zany hoe Jesosy nangataka tamin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny lehibe mamela ny elony fa tsy fantany zay atao. No zany avako malala ny famelan-keloka dia tsy midika faharesena ho anao mihitsy. Tsy hoe ambany anao rehefa namela heloka tsy zany, tsy hoe resy anao rehefa namela heloka tsy zany, fa mifanohatra amin'izay no misy. Vao mainka ianao miariary ny fandresenao ao anatin'ny famelan-keloka. Zay tsara ny Nelson Mandela rehefa nigadra nandritry ny 30 taona latsaka kely 17 taona dia raha vantany vao nivoaka ny fonjy izy dia zao ny teniny za mamela, za tsy manana alahelo izy amin'izy, za mamela. Tsy hoe politika ihany avako malala tsy politika loatra fa tena fieritreretan'ny tenany ho nandresy tamin'ny zavatra rehetra, fametrahan'ny tenany ho mpandresy fa tsy ny rehefarehefa tamin'ny tany ka namaly faty na niandrika endritoana. Zany dia avako malala toetra ny mpandresy ianao tahaka an'Andriamanitra, tahaka an'i Josefa dia mahaiza mamela. Eto ampamarana avako malala mety ho sarotra amintsika ny mamela mamy ho fotsika, mety tsy vita, mety tena mafy be kosa nkeny natao ny tampoka fiainako saika simba
mafy be kosa geny nataony tampoka na tsy ary tena ny tsara mitsy ateo mason'olona mafy be kosa geny nataony tampoka ny fananako tsy naveriny sy mety ho zany rehetra zany tanysaitsika zavako malala ary fantatry ny tompo zany raha morona mamela heloka tsisy azo fijaliana fa mafy mamela heloka matoa maty tao amin'ny azo fijaliana kristy ary aza tonono fa ny fivavahana kristianina dia fivavahana miorona ny famelan-kelo zay ny dikany natavatra maso io zay ny dikany azo fijaliana io zay ny dikany sakramety famelan-kelo no zany tokony ho fiainantsika ny famelan-keloka ry avako malala na dia sarotra azy dia inona ny atao ny azo fijaliany jesosy mpanjiny io azo fijaliana io mampatsiaro anao ny fitiavan'andriamanitra io azo fijaliana io mampatsiaro anao ny fitiavany tompo anao ary na dia tena ny empolo tapitrisa azy nitrosanao tamin'ny tompo dia navelany zany na inona fahotanana nataonao tamin'ny tompo dia navelany zany tsy manana lahelo aminao mihitsy ny tompo teny efa nanadino tsy soratra mihitsy azy ao am-pon'andriamanitra fa efa nanadino ny tompo io zany dia teny nysay ampaminany efa mifafako ny fahazosoanao zany dia avako malala mandehany anao mamela ihany mety ho mafy le izy fa hoy apôstôly paoly manao hoe ny zavatra rehetra ainomeno rehefa ao amin'ny tompo ianao dia ny tompo mampianatra anao amela ny vavatsika le avako malala dia eo anaty zao vavaka manginy zao le avako angataka famindrampo amin'ny tompo isika efa navela ny aiko tamin'ny teny famelan-keloka natolotro ny tompo anao tamin'ny tolozy teo fa mangatana tompo e tompo za koa mamela zay nisy tamiko anio za koa mamela zay rehetra nataony namako sy ny tamiko fampaherezo anao dikany fampiavana ivavaka makesika tompo to aminao zay atsiary fa tokony miasa amin'ny fahatahoranao zay ny olona matahotra anao miasa ary eny ampiasana iny dia indraindray mifandona amin'ny namana amaha-olombelona eny am-perinasy indraindray mifanojo amin'ny tsy fitofikevitra mifanojo amin'ny fahasoena sy amerika maro samihafa ny olona matahotra anao anefa ny mpiasa matahotra anao anefa mahay mamela matahotra ny fitsaranao ho tsy te ho tsarainao mpanompo ratsy zay dia tao aminao hamela ny fahasoany namanay sotra tompo ho fanambaranao fa tsisy fetra ny famelan-keloka ny fitiavana no taonanay avy tsy zavy mba ho fanasitrana mba ho fanafana mba ho fanamarinana mba ho fampihavanana mba ho fanadiovana tompo ampitoero ty anatinay ny fitiavana dia ny fitiavana ao Andriamanitra mba ho fifaliana aminay mahita ny namanay ny mpiarabelona aminay sitrako ara-panahy ny famelanay ny tompo reto azy ray tonga eto an-tranonao ankehitriny tamin'izay rehetra tsy tanteraka teo masonao fantatra efa navelanao reny dia vavaka izay ho an'ny isam-batan'olona tonga eto an-tranonao mety misy rahatrapo anaty vokatry ny tany amin'ny toeram-piasana teo nivon'ny fiarahamonina teo nivon'ny fianakaviana mety misy fianakaviana mitondra rahatrapo anaty
vokatry ny eritrrehetra, vokatry ny tsy fahamalina, vokatry ny teny mahery. Tompo rehetra izay tometratranonao tady fanasitrana, ianao ilay tena fanasitrana ary taon'izay akatahakanao ayamera ny fahatsony namanay ary mifanetretena amela, mifanetretena koa ayangataka famelana, mifanetretena ahatsiaro fa fandresena aminay ny famelana iloka noho Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Laha dia fahatetitsika ny ravako malala araka izany dia tazanao mivelatreto ny sakramenta ny fanasan'ny tompo araka izany fampatsahivana fa tokony efa fantatrao fa mitandrina ara-pahasalamana misy tokoa ny dekolina manao fandaminana rehetra ary dia rehefa mandray ny kapoka ianao dia kendreo mba ny kapoka ihany aza ndraisy dia tany dia raisina fa azaverina na koa rehefa mandray mofo ka mandray mofo anankitelo dia tonga dia raiso ny telo fa azaverina hoe raha ihany fa na telo aza nyraisinao atao mandray mofo tsy manino zany dia afaka malala nandray matsy rehefa mandray mofo iny anankiroa ny voaray dia averina nray fa tonga dia raiso dolo fa tsy manino mihitsy dia afaka malala ena mofo mba manana anjara ny roa aloha zany tsy miditriko zany dia raisina tolondrainy eo fa ny antony dia zao dia afaka malala ny fandaminana amin'ny amenana pahasalamana dia mba tsy misy fandebiasa tanana ary an'izay fandebiasana kosa dia efa nitandremana mafimitsy ny fahadiovana. Dao atsika afaka malala nomana ny fomam-panahintsika anatina zao latabatra masina izao, latabatra masina izay latabatra ny famelan-keloka ary izay olona mandray izao latabatra manatona latabatra masina izao matsiaro famelan-keloka ka tokony amela io. Ny hira fa 220 ry afaka mangatahany afa-tsika atao anatin'ny rahakim-pisaorana teo dia ataontsika andiny voalohany 220 eo anatin'izany manomanantsika ny fomam-panahintsika anatin'ny latabatra masina. Fahafito amby mpolo amby zato diny voalohany riavana nataontsika ao arin'ny vavaka fisaorana sy fiderana. Asatrato amin'ny tompony fonareo hitsangana hivavaka le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjako masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra masina ianao ary tianao zay andeha amin'ny fahamasinanao ka dia navelanao ny elokay noho ny amin'ny ranao Jesosy Kristy mpamonjy arakehitriny misotranao zay no niafatrao tamin'ny teninao fa ny madio am-pony mahitanao zay mahay mamela eloka ka miaina ny fitiavana ny mahitanao kehitriny tompo ary tsay ny fanahinao masina aty anatin'ny tsiray avy ka eo ampandraisana zao mofo sikapoko zao zahay atsiaro famelan-keloka eo ampandraisana zao mofo sikapoko zao zahay ho mpamela eloka misotranao no ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ny vimbirona tsiray avy ko manome voninahitra anao zay tompo mankalazanao miderana ranao ka manao hoe saotra dera laza ery raiso ho anao. Amen. Amen.
ny mofo izay vakintsika dia firaisana ny tenan'i Jesosy Kristy izay no vakina ho antsika. Ny kapoky ny fisorana izay soratsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Ho Jesosy Kristy tompontsika andefa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Amen. Mipetraka ianareo ry havako malala. Ny hira eo amin'ny fandahana ry havako malala no dia ataontsika ny hira fa 780 sy 700, ny hira fa 780 sy 700 no dia ataontsika. Ny voalohany sy faharoa no ataontsika ary fahatelo teo anatin'izany mizarana ny mofo sy ny kapoka ho eny amintsika fiangonana. Fa fianjara Jesosy Kristy tompontsika raiso hano ity no tenako izay nomena ho anareo sao nataovy ho fahatsiarovana.
koa ny tompo sotroinareo ty fatiny rafy sy nilatsaka ho anareo famelan-keloka zao natao amin'ny fahatsiarovana. Ivavaka isika. Saora tompo noho ny famelan-keloka iainanay ka mahatonga anay olon'ny fiadanana, olon'ny fifaliana noho ny famelan-keloka natolotra ao kazarainay. Saotra noho ny amin'ny tena sy ny ranao Jesoa izay fanamasinana anay, fitezananay ary santatry ny sakafo ny fanjakanao rahatra izay. Dia mitoera amin'ny mandrakariva tompo, mitoera amin'ny tokantranonay, amin'ny asan'ny tananay, amin'ny firenenay, ampitoera ny fiadananao mba ho fiainana feny fifaliana ny isan'andronay. Imbonany afaka nampianarinao anay manao hoe rainay zay any an-danitra ho amasinina any ny anaranao, atao any ny sitraponao, ety an-tano tahaka ny danitra. Meonay an'io ny anina sahaza ao anay, mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Okipetraka ianareo ry havako. Mangonina ry havako ny kapoaka ary anao rakitra fandraisana isika araky ny fampitondrana. Aina ro rakitra voalohany 7:200 zany ataontsika ry havako. 7:200 no ataontsika dia ao anatin'izany no ataontsika angonina ny kapoaka, manao rakitra fandraisantsika ary manao ny rakitra fahatelo mitsagavato arak'izany raha teo koa ry havako malala. Dia atao amin'ny fifaliana avokoa zany rehetra zany. Tsika mbafaka ny sinoda lehibe fitsika mariavako sailatsana dia sailatsana mihitsy zahay olivo mipetraikitra foibe amin'ny fandaminana ny tokony hanaovana ny sinoda lehibe amin'ny taonay ity satria ny sinoda lehibe no andrafitra sy amolavola ny asa mandritry ny efa-taona manaraka. Ny fitandremana ny kabeazany dia efa saika nahavita ny fanavozana rehetra, fa ny foibe kosa mbola tsy nahavita anarana sinoda lehibe. Sinoda lehibe nefa le tsy maintsy mifiviny mipetraikitra foibe manomana azy. Mipetraikitra foibe nefa le zato miaraka miara-miasa ho aminy dia tsy afaka mivory akory zany anomana azy.
asa izay fanapa-kevitra ny ariva fa raha mba afaka mivory 10 amzato dia mba afaka mivory zany mipadraikitra fobe dia mba afaka mivory koa tsika bevitra raha ary dia raha ohatra ka mba malalaka ny fiviany mipadraikitra fobe dia mba afaka mamolavola kosa ny synode lehibe tena zava-dehibe mihitsy akoatra ny mety fifidianana zay filoha mipadraikitra fobe sady filohan'ny FJKM sy ny brao fobe rehetra dia zava-dehibe mihitsy afaka malala ny fahataterahany synode lehibe noho ny lalàna miazona atsika nefa nanambarana koa no ny amena ny fahasalamana dia tsy afaka mivorona ny mipadraikitra fobe na ny synode lehibe dia tsika mba afaka rehefa malala mba ilamina tsy akazadava ny fandaminana rehetra ataovy rojo-bavaka ny tokantrano zany ny mikasika ny fandaminana momban'izany synode lehibe zany tsy ny hoe synode lehibe amin'ilay mahafandaminana azy ihany koa fa na ny hoe tomanana fikarakarana zany ary afaka malala dia tena fahasahiranana mihitsy tena fahasahiranana mihitsy fa mihoatra ny arivo tapitrisa ny fandaniana ny fanaovana synode lehibe fa tsy mora akory avako satria ny mpivory rehetra dia tona ny sakafo ny sarandala manerana ny Madagasikara ny toerana ivorina ny atota taratasy rehetra ilaina ny boky atota isan-karazana ary izaratsiana fa mpivory dia anjato fa tsy ampolony ary dia ny atevenany boky firaketana tsotra sisa rehetra dia be dehibe mihitsy ny fandaniana atao kanefa no tezahatra maro samihafa dia na ny fitandremana koa fa sahirana tsy maintsy adidy avaty amin'ny fitandremana reny fa tsy hoe inona akory avaty amin'ny fitandremana dia nisy fitandremana nefa ny raha mahafantatra fa ny fahasahirana nisy fitandremana no zany dia tsy ny fahatanterahany synode lehibe ihany fikarakarana hafa na fikarakarana tokoa ny zay rehetra oety manana zany rehetra zany fa tsy ny fivona ihany oentina mambavaka sandriavako ny rehefa roa amby telonjato dia ny voalohany ataonao ataontsika aoriana mitsodrana tsara ny tsiravako malala toy izao ny afatra aonao zay vao avy nandray tena sy ny ranony toto tiavan'ny Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra ary tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao raiso mitsodrana fa soavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana ny fanahy masinao aminao mandehana amin'ny famelan-keloka ny fifamelan-keloka ny fiadanana amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.